Tafakatra an'Arivo mahery ireo fokontany tsy ara-dalàna miforona. Raha ho an'ny faritra atsimo ahitana distrika iray navita namorona fokontany vaovao misy 700 amin'izao fotoana izao. Orinasa goavana 520 no mitrandraka ny solitany eto amintsika amin'izao fotoana izao ary manodidina ny 2 miliara euro ny fampiasam-bola mihodina amin'izany. Ity taona 2024 ity no taona voalohany androanantsika solitany any ivelany. Ao aorian'ny puso sy ny finday, ny karapanondro ny tena betsaka very indrindra amin'ireo manao fanambarana fahaverezana eny anivon'ny komisarian'ny polisy eto Andrenivohitra. Miandanja ny lanjana karapanondro araka izany. Ny fahasahin'i Donald no amaranantsika ny vaovao. Lehilahy 420 taona milingilingy mitsambikina amin'ny elonaina mahazo ny diplôma ny Guinness des records. Io ny zava-bita miavaka entina aminao androany. Ny andinindin'izay vahitrano. Miaraba tompoko lahy makasitraka tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ifanomezantsika itsika tsy na izany fa ny fanomezana anao ireo antsipiriam-baovao tamin'ity androany ity manasanao mpanajana ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao politika no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Maro amin'ireo lehiben'ny fokontany eto Andrenivohitra no noesorina tamin'ny toerany ary nosoloana tsy nanaraka ny lalàna velona. Izany hoe tsy nofidian'ireo mponina ao anatin'ny fari-piadidiana fa indrindra tsy nahazoana lalana tany amin'ny ministeran'ny atitany. Ankilan'izay anefa dia tafakatra anarivo ny mahery ireo fokontany izay niforona ka mampametra-panontaniana ny tompona andraikitra. Manoloana izany ary dia mampitandrina ireo lehiben'ny distrika ny avy ao anivon'ny atitany mba ampitsahatra aloha ireo fanoloana sy fanokafana fokontany vaovao ireo. Tovorakotondravony. Raha ho an'ny faritra atsimo fotsiny no resahana dia ahitana distrika iray izay nahavita namorona fokontany miisa 700 miampy an'ireo distrika hafa ao atsimo ihany dia efa tafiakatra 10 ireo fokontany vaovao izay nisokatra ireo. Manahy mafy anefa ny eo anivon'ny ministeran'ny atitany no iotrangio satria dia mampitombo ny tedi-bola ampiasaina izany noho ny lalàna mametra fa tsy maintsy omena tambin-karama avokoa ny lehiben'ny fokontany sy ny lefiny. Ankilany dia mitaky fototra afitrasa maro ny fananganana fokontany iray toy ny CSB2 sy ny sekoly ambaratonga fototra. No iotrangio dia mampitandrina ny ministeran'ny atitany mba hampitsarana ireo tranga ireo. Ny fananganana fokontany vaovao manerana any Madagasikara. Ilazana zany ny lehiben'ny distrika rehetra mba tsy anangana fokontany vaovao amin'izao fotoana iresahana zao raha tsy mahazo alalana manokana avy ety amin'ny ministeran'ny atitany. Tsara ny manamarika fa misy anjatony maro ireo fokontany vaovao izay natsangana kanefa tsy mifanaraka akory amin'ny toromarika sy ny lalàna velona tokony arahana eto Madagasikara. Noho izany dia manainga ireo lehiben'ny distrika izay nanao an'izany fananganana ny fokontany vaovao tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izany mba anarina sy amerina ny toe-draharaha amin'ny laonina. Mikasika ny fanendrena chef de fokontany indray dia mazava ny voalazan'ny Didier Mandalana fa miainga avy amin'ny fivoriam-be-pokon'olona eo anivon'ny fokontany. Izany hoe ireo olona rehetra monina sy mipetraka eo anivon'ny fokontany mihoatra ny 20 taona no mivory amin'ny alalan'ny fivoriam-be ary manao fifidianana roa miavaka tsara. Fifidianana voalohany ifidianana ny lehiben'ny fokontany, fifidianana faharoa ifidianana ny lefitry ny lehiben'ny fokontany. Ary zay lany avy amin'izay fifidianana izay no aterina eny amin'ny lehiben'ny distrika ary dia tendreny lehiben'ny distrika amin'ny alalan'ny didim-pitondrana. Ho an'eto Andrenivohitra indray araka ny lalàna misy eto Madagasikara dia mahatratra 3 taona ny fepitoam-piasan'ny lehiben'ny fokontany izay efa tapitra tamin'ny taona 2012 izany. Noho izany dia maro amin'ireo lehiben'ny fokontany indray no nosoloana ny tompona andraikitra eo anivon'ny distrika teo amin'ny toerany. Ny any Mahagaga anefa araka ny antota-taratasy izay voaray eo am-pelantanany amin'ny ministera dia tsy nahitana fifidianana mihitsy ireo toerana nosoloana ireo fa fanendrena no natao izay mandika ny lalàna misy eto Madagasikara. Mikasika ny fanendrena chef de fokontany indray dia mazava ny voalazan'ny Didier Mandalana fa miainga avy amin'ny fivoriam-be-pokon'olona eo anivon'ny fokontany. Izany hoe ireo olona rehetra monina sy mipetraka eo anivon'ny fokontany mihoatra ny 20 taona no mivory amin'ny alalan'ny fivoriam-be ary manao fifidianana roa miavaka tsara. Fifidianana voalohany ifidianana ny lehiben'ny fokontany, fifidianana faharoa ifidianana ny lefitry ny lehiben'ny fokontany. Tato ato anefa dia hita fa
betsaka loatra ny fanesorana ny chef de fokotany ary hita ihany koa fa ny fanoloana zany chef de fokotany zany dia tsy manaraka ny fepetra zay voalaza ny lalàna. Raha ny fanadihadiana izay natao dia maro amin'ireo tompona andraikitry ny distrika no nahazo vola mitetina hatrany amin'ny 4 eo tampony ny fametrahana ireo lehiben'ny fokotany vaovao. Torak'izay ihany koa ny fametrahana fokotany vaovao. Raha ny totanisa eo ampelantanan'ny ministeran'ny atitany mantsy dia mahatratratra any amin'ny 900 eo ny fokotany izay efa misoratra eo anivon'ny ministera ary raha ny tombatombana dia efa mahatratratra any amin'ny 700 izany amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo antoko matanjaka fandresy fahita matetika noho ny foanan'ny ministeran'ny atitany noho ny tsy fanarahana ny lalàna mifeny antoko politika dia ny fanavaozana ny antota-taratasy eny anivon'ny ministera izany. Ny faran'ny volana aprily ho avy izao no fantatra fa fotoana farany ahafahan'ireo antoko politika manavao ny fitsanganana ara-dalàna eny anivon'ny ministera vao 24 amin'izao fotoana izao ireo navita izay fanavaozana izay ankehitriny. Tovy rakotona vonatra. Isa-taona no ilana fanavaozana ny antota-taratasy mahara-dalàna ny antoko politika iray. Raha toka 120 isa izy ireo tamin'ny taon-dasa iray volana sy 10 andro tsy hataperan'ny fepitaona 20 latsaka ihany koa amin'izao fotoana no nahavita ny antota-taratasy ara-dalàna. Tsy ireo ihany anefa fa izay tsy nahavita ny kongresy ihany koa dia anisan'ny tsy manara-dalàna ka andraisana fepetra. Ankoatra ny taratasy eny anivon'ny ministera dia eo ihany koa ireo rantsana avy amin'ny distrika izay mbola ilaina fametrahana ny antota-taratasy fisian'izy ireo ary tsy maintsy ampiarahana amin'ny taratasy fanavaozana eny anivon'ny ministeran'ny atitany izany. Noho izany dia maro amin'ireo antoko politika toy ny antokon'ny filoha niaraka tamin'ny tetezamita teo aloha ohatra no tsy mbola nahavita izany. Ity anarana ity izay efa nomeny sekretera nasionaly ny filompanorona rehefa tsy nitantana ny firenena intsony ny tenany. Antoko politika manahoana sarotra moa ny mamaritra ny hoe tiana antoko politika lehibe, tiana antoko politika madinika fa raha ny fomba fijeritsika azy dia ireo antoko politika tsy dia henoheno loatra aloha ngamba zay ny lazantsika azy mba tsy lazana hoe ilay antoko politika madinika fa ireo antoko politika dia izay tena mahazatra ny fiainoantsika ny maheno azy sy mitabataba etsy sy roa matetika no taraiky amin'izany fanatanterahana ny voalaza ny lalàna zany fa ireo antoko politika izay mba tsy lazana hoe madinika fa somary mangingina tsy dia faheno loatra no matetika mahavita an'izay voalaza ny lalàna amin'ny fanaovana ny fanambaram-pisiny zany. Ho an'ireo antoko politika nefa dia betsaka amin'izy ireo no tsy mahafantatra ny lalàna mifehy. Anisan'izany ny fanavaozana isan-taona atao eo anivon'ny ministera ary fantatra izy ireo araka izany fanadihadiana natao afahorin'ny kongresy isaky ny 5 taona ny fanavaozana ny antota-taratasy. Sendranay ity filohana antoko iray ity. Fandosoana kely zay zany eritreritra hoe araka ny lalàna teo iny isaka ny 5 taona aorian'ny kongresy manavao ny taratasy sy mametraka le PV ny kongresy aty amin'ny intérieur nefa hoe kay le izy isa-taona dia eo mpanomanana azy sakana dia ny fandrasana le antota-taratasy avy any amin'ny distrika izay eo amin'ny 30 ireo zay no nataritairaikany sakana misy eo aminay. Tsisy araka izany ny famindrapo an'ireo antoko tsy manara-dalàna hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany raha vao mipaika ny faran'ny volana aprily. Mampametra-panontaniana kosa ny hoe ahoana ireo solombavambahoaka izay nirotsaka hofidiana amin'ny anaran'ny antoko izay mety ho foanan'ny ministera. Marina fa araka ny voalazan'ny lalàna dia tsy azon'izy ireo ataony mifindra antoko hafa izay inalany azy. Somary mandringa ihany kosa ny lalàna mikasika izany raha ny fanazavana azo. Politika izay hatrany tombontsoam-pirenena no tokony hojeren'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hoy ireo fiarahamonim-pirenena malagasy androany ka tsy tokony hosakana ny zava-misy ankehitriny mba ahafahana manendry ny Prime Ministre faran'izay aingana mitovy fomba fiasa, mitovy fomba fijery, ahafahana mampandroso aingana ny Madagasikara. Mikasika ny dian'ny filoha Rajaonarimampianina tany ampitan-dranomasina kosa indray dia fahombiazana no tsapa. Noho ny faneken'ireo sehatra iraisam-pirenena any Madagasikara no antony nilasana izany. Tovy rakotondravony. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena vohifiraisana dia olona sahy mijoro amin'ny fahamarinana sy hametraka ny tany-tandalàna ary vonona ny anaraka ny programa nasan'ny filoha no tokony eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre ary malalaka amin'ny fanendrena izany ny filoham-pirenena. Ireo teritery maro isan-karazany dia natao fotsiny ihany hamilivilina ny resaka ka tsy ahafahan'ny filoha miasa malalaka.
hiteraka zavatra maro ihany koa. Ny mifanohitra amin'izany ho ny fiarahamon'ny pirenena ka mba tsy hampiverina ny zavanitranga toy ny fitondrana teo aloha dia manana ny sehatra malalaka ny filoha ka manaraka ihany koa ireo fepetra voaresaka etsy ambony ireo. Fa ny tena zava-dehibe zany a tokony masoana zany a na eo aza fanajana lalàna dia mifanajana an'ireo fepetra voalaza teo rano satria ny tombontsombon'ny firenena no ambony ny zava-drehetra. Tsy resaka olona le izy fa resaka principe, resaka foto-kevitra. Ny foto-kevitra tokony jerena zany a dia tokony foto-kevitra manaja an'ireo fepetra voalaza ireo ary ny rehetrarehetra izay manendry olona ao anatin'ny amin'ny toerana io a tokony hijery an'ireo. Zay zany aminay zany ny zava-dehibe zany satria ny tombontsoan'ny vahoaka, tombontsoan'ny firenena tsy misy ambonin'ireo. Ho an'ny fiarahamon'ny pirenena VMPH na ny miombona paika mba entina hirindrana dia mazava ny azy ireo fa izay tendren'ny filoha na iza dia hitondra filaminana trany eto Madagasikara. Manoloana ny fanambarana izay nataon'ireo vondrona manoana ny filoha teo aloha kosa dia tsy tokony atao anaitra izany ho ny VMPH ka noho izany ireo izay mini manao asa fanakorontanana dia tsy tia ny tanindrazany. Malalaka ny filoha ka filaminana no anjaka eto Madagasikara. Raha mikasika ny fanendrena ny Prime Ministre dia iny an'ny filoha manokana iny ary tsy tokony ho jabajabahana izan'izy ka na iza ho tendren'ny filoha ao dia izay zany no mety ary inoko fa apandry ny zavadrehetra zay na iza tendren'ny filoha eo. Ho Prime Ministre dia matoky tanteraka fa amplamina foana ny eto tanàna zany ary na iza tsy manana mihitsy tombontsoa isin'ny korotana eto fa na iza dia samy mirary ny sin'ny filaminana tompoko. Manoloana ny filazana fa mety hitarika tsy filaminana eto Madagasikara ny tsy fanendrena ny Prime Ministre izay atolotro ireo voalaza fa maro anisy dia samy nanome tsiny ity vondrona antoko ity ireo fiarahamon'ny pirenena rehetra. Pejin'ny toe-karenina kosa indray dia isan'ny olana nanenjehan'ny vahoaka ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara ny gabraraka teo anivon'ny fitantanana ny ari-pirenena. Ankehitriny tsy ny volamena sy ny rubis na ny bois de rose irery intsony no tsy maintsy jerena akaiky fa eo ihany koa ny fitantanana ny solitany izay fantatra fa voaporofo ankehitriny ananantsika betsaka eto Madagasikara. Manana zo hafantatra sy alala ny antsiprian'izany ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ito taona 2014 sy 2020 ity no fantatra fa anondranantsika voalohany izay solitany izay any ivelany. Fanadidina. Azo antoka fa tsy maintsy ho fampiresahan'ny filoham-pirenena tamin'ireo firenendehibe ny solitany ny petrôla ananan'i Madagasikara. Mitovy an'ireo ny dimbiasiny ve ny filoha Rajaonarimampianina sa hiady mafy ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy tamin'ireny karazam-pifanarahana maro samihafa ireny. Efa 10 taona izao nitodika aty amin'ny ila-bolatany atsimo ireo firenendehibe. Ho an'ny Madagasikara manokana efa malaza eran-tany ankehitriny fa isan'ireo firenena manana tahirin-tsolika tsy voatrandraka betsaka aty Afrika. Araka ny tarehimarika avy amin'ny Omnis 10 ireo orinasa gavana liana sy efa manomboka mitrandraka ny solika. Orinasa avy any Angletera 4 ahitana ny Sterling Energy, Wilton Petroleum, Tullow Madagascar ary Amico. Orinasa indiana 3 dia ny Ezar Energy, Nico Resources ary Varom Petroleum. Orinasa malagasy 2 ahitana ny Madagascar Wall ary ny Petromad. Ny Exxon Mobil any Amerikanina, ny Total any Frantsay, Condax any Canada, Sunpec any Chine, Rockwell any Australia hatramin'ny firenena Afrika. I Nigeria dia manana ny orinasa Sapetro izay efa eto Madagasikara ankehitriny. Midika izany fa goavany any arenan'ny firenena malagasy. Isan'ny malaza ny tahirin-tsolika ao ambanin'ny tany ao Tsimiroro any andrefan'ny Madagasikara. Fantatra fa 4.5 miliara barila eo ny solika azo tsoahina ao raha ny tombatombana noho ny fitsirihana ny 20% ny velarana azo trandrahana izay efa nahitana fa misy 2.7 miliara barila. Ny 13 Aogositra 2024 no efa nisy famokarana hatramin'ny R1 barila ary tokony hiakatra tsikelikely io famokarana io. Fantatra kosa fa farafahakeliny hatrany amin'ny 2.7 miliara barila isan-taona ny petrôla azo ampiakarina eto Madagasikara ary ampiakatra ny Madagasikara eo amin'ny laharan'ny firenena afrikanina mpamokatra solitany matanjaka io raha mandeha araka ny tokony ho izy. Ny azo antoka ihany koa anatin'izay dia ny hoe tena liana tanteraka amin'ity sehatra ity ny vahiny tamin'ny taona 2010 araka ny fanangonam-baovao nataonay manodidina ny 12 tapitrisa euro ny fampiasam-bola mivantana eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana solitany teto amintsika ary niakatra hatrany amin'ny 2 miliara euro izany ny taona 2012.
ho an'ny solitany amin'ny nosiny Joan de Nova sy ny moron-dranomasiny Madagasikara ihany koa nefa etsekilan'izay dia tombanina hatrany amin'ny 17 miliara baril amin'ny solitany 7,9 miliara pied cube amin'ny gaz natoraly. Aty amin'ny 10 kilometatra monja ny moron-dranomasiny Madagasikara no misy io nosy io izay nodongin'ny Frantsay hatramin'ny taona 5,700 ary isan'ny andrasan'ny malagasy ny fihetsiky ny filoham-pirenena ankehitriny. Anao ahoana ny fihetsiky ny fitondrana rajonary mampianina amin'ity fitrandrana solitany ity, mbola itoy tsy ambaratelo hatrany ve ny fifanarahana goavana tahaka ireny sa isy ny vaovao mazava sy madio ho azon'ny vahoaka malagasy. Ohatra ihany ireo voalaza ireo fa mbola maro ireo antsipirian'ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy amin'ireo mpitrandraka vahiny ireo no tsy fantatra mazava ary mbola tsy ambaratelo. Ny tinady amin'ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny raha tsy resaka afa-tsy ny solika dia manodidina ny 2,5 tapitrisa baril isan'andro. Toekarenina izay hatrany no anohezitsika ny fampahalalam-baovao mienjana ny tady eo amin'ny mpitaky etra sy ny mpivarotra amin'ny resaka faktiora sy ny fampiasana azy. Mba hivirenan'ny filaminana dia tokony hisy ny fandraisana andraikitra sy ny fifanakilozan-kevitra eo amin'ireo mpivarotra sy ireo mpitaky etra. Ilaina araka izany ny fampiasana faktiora ary voafetran'ny lalàna izany hatramin'izay eto Madagasikara. Araka izany mila manavao ny karatra mampivarotra ireo mpivarotra isajokajiny ka atao mazava ny sokajin-karena sy sokajin-ketra tokony alohan'ny tsirairay. Tanjona amin'izany ny ialana amin'ny tsy fahalalana fanampanazavana no rahantsika. Mpivarotra zany sy ny mpitaketra hoe nanolotra izay tolo-kevitra entina andaminana andreo satria ny mpitaketra manao ny asany izay zavatra marina le izy hoe tsy maintsy miditra amin'izay faktiora izay rehefa aoriana kely tsy maintsy tonga izay fotoana izay raha te isa fampandrosoana eto Madagasikara tsy maintsy tonga amin'izany hoe tsy maintsy miditra amin'izay hoe faktiora izay. Inona indray ny zava-misy ary amin'ny mpivarotra? Ny zava-misy any mpivarotra dia hoe matahotra ny olona amin'ny fampiasana ny faktiora, tsy mahay ny olona ny fampiasana faktiora. Voafetrany lalàna ny fampiasana faktiora tsy maintsy tokony atao dia andao ary ampifandraisindreo toe-javatra roa ireo izay no hevitray fa tsy maintsy ataontsika rehetra izay ampilamina an'io sy ahafahantsika mandroso lalandalina kokoa ny anatin'izany atao hoe fivarotana matian'izany. Pejy ny sosialy kosa indray dia farafahakeliny ho an'ny tetsy beoririka manodidina ny 2,900 ireo mpivarotra tranombarotra nanokatra nanidy tsena izany ankehitriny. Mpivarotra sinoa izany tena ambara. Araka ny fanadidina nataonay dia ahina ho maro anisa amin'ireo sinoa ireo no manao raharaham-barotra eto an-drenivohitra no tsy ara-dalàna alohan'ny amin'ny etra alohan'izy ireo. Fantatra fa maro amin'izy ireo no miala amin'ny fitsirihana tampoka ataon'ny sampandraraha misahana ny etra sy ny avy eo amin'ny ministera ny varotra ankehitriny. Viangomanitra no mitatitra izay vaovao izay. Taoriana ny fidinana izay nataon'ny anivon'ny Direction Générale des Impôts na ny DGITNMSB ny an-tsena ny Beoririka indray miara-ny fizavana nanomboka ny herinaratra teo. Ny eny Beoririka izay ahitana tranombarotra sy n'olo miisa 700 ankoatran'ireo izay tantan'ny teratany malagasy araka ny tarehimarika avy amin'ny tompona andraikitra iray eny amin'ny tsena. Sampana roa manao ny fanamarinana ny etra alohan'ny mpivarotra, ny avy eo anivon'ny Direction Générale des Impôts izay misava ny faktiora ketra sy ny avy eo anivon'ny ministera mivarotra izay misava ny taratasy rehetra momba ny tsena. Omaly nisy ny vidinana farany, androany maro ireo sinoa tsy mbola voasava no nihidy. Eo amin'ny 200 ny tranombarotra sinoa eo izy ireo. Misy ihany koa anefa ireo izay tsy nasan'ny varotra fa lasan'ny tompona andraikitra ny taratasin'izy ireo. Ho an'ireo mpivarotra tsy manakana ny fizavana izy ireo fa ny fomba entina manao izany no itondran'izy ireo fanamariana. Des piazza tonga sa magasin, des police piazza tonga sa magasin, manisa yatana jeli talatas tsy manena. Miasa tsara yala be tsy mandeha. Miasa yala be des clients mianatra afeo client lasa raha so tsisy jana. OK? Matin tuka so police tonga de tsy mandeha. Mai. Mbola tsisy ireo mpivarotra nanao fitarainana eny amin'ny nivon'ny lehibe ny tsena fa saika manidy tsena avy hatrany izy ireo rehefa mandalo ireo mpisava. Mety tsy ara-dalàna ireo mpivarotra manidy tsena ireo ka mahatonga azy anidiny tsenany hoy ny lehibe ny tsena amina tranombarotra iray. Ny olana eo amin'ny fizavana, olona efa tsy ao intsony no tadiavin'ireo mpanao fizavana ka mampikorotana ny ao an-tsena.
tokony hanazava ny antony fidinana ireo manao izany mba tsy ampysavorivory ity resaka ity. Fa ny tena tsara fotsiny zany hoe rehefa misy zavatra ohatran'ireny mba tsy isy ny fitarainana dia tokony ry zareo misava tokony mandefa ina moa zany filazana mialoha hoe zao ny antony isavanay. Faharoa manarak'izay tsy tokony hosarotiny koa zareo amin'ilay fisavana fa tokony manome fepitona ho an'ilay olona rehefa tonga ny fisavana. Raha ohatra sanatrika hoe misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreretin'ny zareo zany. Tsy neto andrenivohitra ihany nanaovana ity hetsika ity fa saika manerana ny renivohim-paritany rehetra. Manoloan'ireo olana sisilany mikasika ity fisavana taratasy-kehitra ity dia natanteraka fivoriana ireo filohan'ny DGIN manerana an'Antananarivo maraina io ka hivoaka tsy ela ny lalàna mifeny fitakiana hetra hoy ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny Direction Générale des Impôts. Fantatra ihany koa fa handrandraina ampitombo ny vola militra amin'ny fanjakana ity hetsika ity. Ny tato anivon'ny DGI no ahafantarana ny hoe ho atrinina eo ny hetra tombony miditra ao aoriana n'izao fampanarahan-dalàna izao. Mbola makasika izay pejin'ny toe-karena izay hatrany ny ampy 450 indray ireo mpiasan'ny orinasa afakaba nalefa fiantona ara-teknika na ny chômage teknika moa izany tamin'ny herinandro ity. Raha ny antonanisa azo dia mpiasa miisa hatrany amin'ny 590 amin'izao fotoana izao no tratrin'ny fiantona ara-teknika hatramin'ny fiandohan'ny taona 2022. Na dia misy aza nefa izay fijerena ny maromaritra iraisana mikasika ny fepitona aritan'ny fiantona ara-teknika izay zon'ireo orinasa no mandray izany fepetra izany rehefa tojo olana izy raha ny nambaran'ny sampandrara manaramaso ny asa na ny inspecteur de travail izany. Sitraka Ravoniarson mitatitra izay. Mitombo isa-taona ny tany tsy fananana azy eto Antananarivo noho ny fikatoanan'ireo orinasa afakaba. Raha teo amin'ny 5.900 teo izany tahy izany mialohan'ny fiatombohan'ny krizy tafakatra hatrany amin'ny 4.900 tamin'ny taona 2020. Raha io antotanisy io niakatra hatrany amin'ny 2 alina ho any ny isan'ireo mpiasa very asa tamin'ny taona 2020. Hatramin'ny atombohan'ity taona 2020 ity manodidina ny 500,000 ireo mpiasan'ny orinasa afakaba tratran'ny fiantohana ara-teknika. Io fepetra io efa prévu anatin'ny lalàna zany ian'izany azo ara-dalàna le fepetra raisana zany hoe chômage technique. Eo anatin'ny chômage technique tsy dia misy hoe revendication azon'le mpampiasa le mpiasa tao fa ny azony atao dia hoe manome sosikevitra zany eo amin'le vahaolana amin'le ao anatin'le fahasahiranana zany hoe mba tsy hatongavana ny chômage technique le zany le ataontsika hoe dialogue zany na hoe fifanantonana eo amin'ny mpampiasa sy ny solitena mpiasa hoe mitady vahaolana. Fa ny anao hoe revendication tsy afaka anao revendication satria zavatra zoan'le mpampiasa zany maka fanapa-kevitra amin'ny farany. Tamin'ity herinandro ity mitony fandefasana mpiasa anao chômage technique mpiasa 450 indray no anatevina ireo namany tsy anasa. Amin'ny ankapobeny vokatry ny tsy fahafahan'ireo orinasa mihodina no andraisan'ireo orinasa izany fanapa-kevitra izany. Nazohan'ireo orinasa feno aza ny fanatanterahana izany, mangataka kosa ny Sekrima ijerena marimaritra iraisana eo amin'ny fanatanterahana izany fepetra izany. Misy ny fandefasana ny mpiasa chômage teknika dia rehefa tena jerevanay zany ao anatin'ny fiarovana ny zoan'ny mpiasa izay hitanay Sekrima zany dia hoe lava loatra le mbolana izay namen'ny nangatahany mpampiasa dia rehefa nifandinika ihany koa zany izay teo amin'ny mpiasa izay voakasiky ny raharaha dia nangataka zany ny mpiasa tamin'ny alalan'ny fanelanelana inspecteur hoe tokony mba nijerevana mialohan'ny fotoana zany ny congé an'ireo mpiasa ireo ary misy koa zany ny zoan'ny mpiasa toy ny hoe prime izay tsy nojeren'ny mpampiasa. Noho ny fahalavan'ny fotoana anatanterahana ireo orinasa fiantohana ara-teknika, misy amin'ireo mpiasa no misafidy ny ametra-pialana mialohan'ny fotoana. Ao anatin'ny 3 volana no azo anatanterahana izany raha ny lalàna. Raha ny antotanisa saika mpiasa tratran'ny fiantohana ara-teknika ny 1.900 ireo olona mitady asa amin'izao fotoana izao. Mbola pejin'ny toe-karena izay hatrany fa any amin'ny faritra kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. 7,000 ariary raha kely indrindra no vola hoentin'ireo renim-pianakaviana miantsena isan'andro any amin'ny tanànan'ny Mananara. Voafitra ihany anefa no azon'izay teti-bola izay noho ny alafosan'ny vidim-piainana any an-toerana amin'izao fotoana izao.
eo amin'ny 2 eo amin'ny 2 alina eo kosa vao mahavita ny filan'ny tokantrano izay vola izay ao anatin'ny iray andro raha ny fanadihadiana natao. Antony nahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana any amin'ny faritra iny ny fahavitsinan'ireo mpamokatra. Sitraka Ravoniasotra no mitatitra izay vaovao izay. Raha 100 ka hatramin'ny 10 ny kilao niveau d'habit miala aty Antananarivo, mahatratra hatrany amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ny kilaony rehefa tonga ny Mananaravaratra. Antony vitsy ny tolotra noho ny tinady. Apahany amin'ireo legioma sy voankazo misy any no tonga ny amin'ny tanàna io noho ny fahalafosan'ny sara ny fitaterana. Alefa fiaramanidina ireo vokatr'ireo amin'ny akapobeany ary isaky ny tapabolana eo no anatanterahana izany raha nambara ny mpivarotra iray. Tsy io vokatra io ihany, saika mahatratra hatrany amin'ny 100 ny fiakaran'ny vidin'entana any Mananaravaratra. Ho any akoho zao ohatra, 2 sy 2 alina ny kilao. 2 alina maloha izy koa agnano bazary satria lafo be le raha mividy bazary koa atao rozy. Fa izy 5 sy 2 alina ndraiky efa mahazo fô mila modinkodiny mora mahita moramora amin'ny raha vangaigny zay. 75 000 ary isan'andro. Matetika zegny 30 000 par jour zegny bazarinay dia zahay olo telo. Ina ny azo kilo dia rafinagna dia tomaty. Na lafo aza ny vidim-piainana ao Mananaravaratra, tsy mahataitra ireo mponinao izany. Raha oharina amin'ireo faritra hafa, manana farim-pianana ambony kokoa ny mponina any amin'io faritra iny. Mety mampiditra hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary any ho any ny tokantrano iray mpamokatra jirofo raha nambara ny mpandrara iray any atoerana. Isan'ny hitaravana izany farim-pianan'ireo mponina ambony dia ambony izany ny fahamaroan'ireo moto mivezivezy ao amin'ny tanàna ny Mananaravaratra. Vitsy ny okazion amin'izy ireny fa saika no vidiana vaovao avokoa ny akamarony. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray dia fantatra fa ireo plastika eto an-drenivohitra ankoatra ny sachet izay isan'ny miparitaka be izy ireny amin'izao fotoana izao ary saika fototry ny fahatsetseman'ny lakan-drano maro. Saika fahazaran-dratsy ho an'ny mponina eto Antananarivo raha teo ny manara izy ireny eraky ny tanàna. Indrindra ny tavoahangy moa izany. So ihany fa misy manodina izy ireny ary mbola misy mividy ireny tavoahangy miparitaka etsero ireny. Mbola avitanana zavatra hafa anatsarana ny tanàna kosa sy mampidi-bola ho an'ny fanodinana azy ireny ary mamelona fianakaviana maro. Raha tsika vetrany ny fanadihadiana iarana amin'ny Sorakotondrina. Anjato maro ireo fianakaviana manodidina eto no mivelona fanangonana sy fivarotana tavoahangy plastika. Tsy lavitra ny toerana akan'izy ireo izany. Mivangongo eto amorony lakan-drano andretany avokoa ireto tavoahangy plastika maro be ireto. Le tavoahangy plastika zao aty aminay alainay ety le tavoahangy plastika dia sasana madio tsara. Ny tavoahangy plastika zao efa 100 ny kilao. Dia mahavelona ve le fivarotana le tavoahangy plastika? Le izy tsy hita zay azo tokony tenenina hoe mahavelona na tsy mahavelona fa rehefa misy azo tokony nanan'ny ankizy dia atao le izy. Ny misy malafo 9,000, misy malafo 2,2 arakaraka le zay azonao ihany zany. Maro mbola azo ampiasaina ny tavoahangy plastika alaina eto. Fitaovana azo ahodina tsara ny tavoahangy plastika. Misy ireo orinasa madinika maro no mivelona amin'ny fanodinana azy itony ho lasa zavatra hafa. Isan'izany ity eto Anosizato andrefana ity. Miharosoa, fikambanana miara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina iray. Manodina ny tavoahangy plastika ho lasa pavé autobloquant no asan'izy ireo. Vokatra vita aminazy zay manao pavé autobloquant. Dia io plastika io zany andrahoana aloha dia avy eo vita n'andro daholo izy zany efa mitsonika daholo. Dia zay mampiasa fasika ampiarahana aminazy dia avy eo arotsaka iny fasika iny dia aroroana avy eo dia arotsaka ao anaty ohatran'ny molina kely zay izy dia avy eo manome pavé ohatran'ireny vato ireny any izy fa ny qualité fotsiny samy hafa plastika. Alaina 200 ariary ny kilaon'ny tavoahangy plastika eto. Mahavelona ny fivarotana tavoahangy plastika. Raha ny fanadihadiana mety mahatratra hatrany amin'ny 20 kilao isan'andro any ny tavoahangy aterin'ny olona iray eto. Mahazo hatrany amin'ny manodidina ny 2 alina ariary any ireo mpivarotra. Reto tavoahangy reto hoentin'ny olona avy aty aminay aty reto alainy any amin'ny fax misy anazy any dia vidiana 200 ny kilao. Tombotsoa angamba zay manome ho asa amin'ny vahoaka dia zay koa miara-miasa amin'ny commune fanadiovana ny tanàna. Efa 2 taona izao no nitsanganan'ity ivitoerana ity. Olona enina no miasa eto.
rehefa misy ny komandy mahavita hatrany amin'ny 12 metatra toradroany izy ireo anatin'ny iray andro. Maro ireo olona no tonga manao komandy pavé eto, amidy R2 ny iray metatra toradroa amin'izy itony. Vaovao mahakasika ny fitaterana anabakabaka kosa indray nanainga omaly ny azo any Bruxelles ireo délégation manokana malagasy avy amin'ny Air Madagascar. Raha ny fantatra moa dia anio izy ireo no iona amin'ny vomeura européenne misahana ny fiarovana anabakabaka andrasana orin'ity fionana itiraka izany hoe afaka tanteraka ao anatin'ny lisitra mainty ny Europa ireo fiaramanidin'ny Air Madagascar voakasika izany sa tsy. Ny tale général-ny ACM James Andrinalso miaraka tamin'ireo teknisianina no mifampidinika an'ity fahafahan'i Madagasikara isidina indray ao anatin'ny faritry ny abakabaka ny Europa ity. Pejin'ny sosialy kosa indray anatombo R10 ny sarandalana makany Anjozorobe miala eo amin'ny tobim-piatsonana Ambodivoana manomboka ny 9 Aprily ho avy izao. Azo lazaina ho mora ny sarandalana hatramin'izay ka rariny sy entsiny ny fampiakarana izany raha nambaran'ireo mpandeha sasantsasany sendran'ny mpanao gazety nanao izay fanadihadiana izay. Hiatrika mivantana amin'ny vidin'entana tonga eto Antananarivo avy amin'ny faritra iny moa izany izay fiakaran'ny sarandalana izay. Ny Andoranilaso. 5 taona izao tsy nahitana fiakarana ny sarandalana makany Anjozorobe na dia teo aza ny fiakarana ho an'ireo zotra sasany amin'iny lalana iny. Manomboka amin'ny 9 Aprily ho avy izao hiakatra R4,000 ny sarandalana raha toa ka R3,000 izany amin'izao fotoana izao. Noho ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny fahalafosan'ny kojakoja ilaina amin'ny fiara no anton'izany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ho an'ny fiara manana fandaniana 510 litatra ho an'ny 100 kilometatra, R7,000 eo ny solika lany mandroso sy miverina. Eo amin'ny 80 kosa ny mpandeha hoentiny amin'izany izay mampiditra hatramin'ny R7,300 amin'izao sarandalana R3,000 izao. Ny fahitana an'ilay fiakaran'ny frais dia ara-dalàna aloha ho anahy. Satria za zany mahita an'ilay mivoaka sy miditra eo amin'ilay fampiasana ny tomobila. Ny hetra mbola ho aloha etsy an-daniny, ny vidina pneu etsy an-daniny, ny kojakoja rehetrarehetra zany midangana be. Fitsinjovan'ireo mpandeha efa misy ny fampilazana mipetaka amin'ireo fiara. Izao fanapahan-kevitra izao izay iraisan'ny kooperativa 3 misy ireo mpitatitra makany Anjozorobe, ny Kofizami, ny Sotrate ary ny Kofila. Zahay aloha amin'izao fotoana zany mbola ny fampahalalana ny mpandeha aloha zany no ataonay amin'izao fotoana izao. Hatreto tsy mbola misy mimenimeny ireo mpandeha noho ny fampitahana ny sarandalana amin'ireo zotra hafa amin'ny lalam-pirenena iny. Efa tsy taitra amin'izany intsony ankizy fa moramanga izao mitovy anay nefa ny lafo noho izany ny freva ny anay zany io mbô izay vao nisonitra. Atonony ihany aloha ilay izy. Etsy ankilany hiakatra ihany koa ny sara-pitateran'ireo entana toy ny arina. Sarotra ho an'ireo mpiantoka nefa ny ampiakatra ny vidin'ny iraika tapo amin'ny arina tonga eto Antananarivo no fiakarany sarandalana io. Miatraika amin'ny rehetrarehetra io zany vao miakatra amin'ny frais zany amin'ny vidin-javatra zany zao mivarotra saribao zany zay dia tsy mety ampiakatra zany le client nefa fazatra an'ilay fandraisana an'ilay saribao dia nefa raha vao miakatra ilay saribao dia tsy mety milaza an'ilay mpividy zay nefa ilay mpividy tsy mety io. Raha miakatra amin'ny frais dia tokony ampiakatra ohatrina amin'ny vidin'ny saribao na raha miakatra zany ilay zany tokony hoe mboany amin'ny 3,000 zany satria any am-potony zany lafo be io zany andesana azy any. Tsy niarina ihany fa mety antraika amin'ny vidin'ny entana mifamezivezy eto Antananarivo sy any Anjozorobe fiakaran'ny sarandalana ho R4,000 io. Isan'ny faritra mamokatra karazana tongolo ary mpamatsy ny renivohitra ihany koa Anjozorobe. Fa fitaovana mitentina 7,000 sy R2 sy €100 na 720 sy 300 tapitrisa ariary no natolotry ny ISTM avy amin'ny Valence ho an'ny centre d'appareillage Bevelantanana. Mpianatra misy 70 miampy mpitarika 3 no nanolo-tanana na tamin'ity fitsaboana sy fikarakarana ny marary nandritra ny 3 herinandro. Nandritra ny fanaovam-beloma ireo vahiny izay anainga rahampitso moa no nanolorana ireo fitaovana ireo ho an'ny ivotoerana. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny rontonta no nampisy izay fanomezana fitaovana lafo vidy izay. Fanampanazavana. Zay andery zareo zao fa le fitaovana zay no anatin'le convention ho avela no atsika. Zay lazaiko hoe tombontsoa be ho an'ny centre d'appareillage zao satria ny technicien tsika zay migakandra reo hoe tena kinga le technicien nareo fa ny problème ny atsika dia hoe
tsy ampy ny fitaovana ny machine ampiasaina satria ny centre d'appareillage nge fantatrareo tamin'ny tany amin'ny taona 1 sy 5 dia ny machine tamin'izany a no ampiasaina atao hatramin'izay tamin'ny taona 5 sy 7 misy fiaraha-miasa tamin'ny handicap international mba nitondrany machine dia zay tsy nisy tsony satria lafo be le machine. Eo am-pejy ny trangam-piarahamonina kosa indray ny asabotsy lasa teo voasambotry ny polisy ny lehilahy iray antsoina hoe Liniry izay monina any amin'ny fokontany Bedy ao amin'ny distrikina Ambatofinadrana moa zany. Saika hitifitra olona mpivady teo andavarangana tamin'ny basy Vitakatsy izy ity. Ilay rangahy saika hotifirina kosa no niantso aingana ny polisy-pirenena. Rehefa natao ny fisamborana dia tratra tao ambany atsinanan'ny tanàna Ambatofinadrana izy niaraka tamin'ny basy Vitakatsy iray niaraka tamin'ny bala calibre 12 miisa 2. Raha ny fantatra dia miparitaka ny basy Vitakatsy sy ny basy mas 36 any toerana ary ny Kalaknikov. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny fokon'olona sy ny polisy-pirenena araka izany amin'ny fikatsahana ny fandriampahalemana ao amin'ny fanaovana ny androm-pasim-pokon'olona sy amin'ny fandraisana ny renseignement avy amin'ny mponina mikasika izay fisiny ny asa ratsy izay. Tsy dia misy mpahalala nefa hotaterina sy horesahana aminao anatin'ity fampahalalam-baovao ity. Androany no andro raisam-pirenena ho an'ny procrastination na ny ampitso lava. Araka izany ary ny mpianatra no tena voakasika ity resaka ity akaiky, indrindra ny mpianatra analina fanadinam-panjakana amin'izao fotoana izao. Miteraka voka-dratsy lehibe eo amin'ny fianarana nefa izay fampiandrasana lava izay ho amin'ny rapitso lava isan'andro izao. Ny zavatra tokony atao androany izay mahakasika indrindra ny momba izay resaka izay fanadidina no arahintsika. Ny 570 isan-jaton'ny mpianatra hanala fanadinam-panjakana dia miaina ao anatin'ny fahazaran-dratsy io avokoa. Ny avizanana sy ny akamoana no antony mahatonga ny ankizy sy ny tanora manembotra ny zavatra tokony ataony androany ho amin'ny rampitso. Rehefa akaiky fanadinana voataitra ny ankamaroan'ny mpianatra hamaky boky sy lesona ary hanao famerenana. Miangona nefa ny lesona amin'izay fotoana izay ka eo indrindra no mahatonga ny fahasarotana amin'ny fianarana. Ho an'ny kilasy tantanan'ny mpanabe iray nanontanianay ohatra, ankizy 2 ao anatin'ny 15 no tsy mahavita enti-mody isan'andro. Ny fanarahan-dalàna no entin'ity mpanabe ity manala tsikelikely ao an-tsain'ny mpianatra izay fahazaran-dratsy izay. Ny en général aloha punition na correction efa vita ny fanitsiana zany dia averiny en général zay le mamerina le fanitsiana tsy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy asiana diso dia na koa mitondra ray aman-dreny mankaty am-pianarana rehefa tena tsy mahavita devoir matetika ilay ankizy dia atsoina mankaty am-pianarana mihitsy ny ray aman-dreny anontaniana hoe inona ny antony tsy avitan'ilay ankizy an'ilay zavatra ankinina aminy. Anisan'ny miaina izay procrastination izay ilova. Vantany vao tonga any an-trano izy dia ny fialamboly no masaka ao an-tsaina. Matetika izy no tafiditra ao anatin'izay fahazaran-dratsy izay. Ny fijerena fahita lavitra no tena tiany ary maharitra ora maro izy eo rehefa avy mianatra. Mba mianara ho anao lesona faza matory foana eo. Za zao mbola rera tafiady mbola letsy. Efa fotoana fanadinana na zao fa mba mianara lesona. Rehefa avy betesana taka izay izy dia mivoaka manao baolina hialana amin'ny reniny. Ity farany izay tsy mitsahatra no mananatra azy. Tsy mety fa tsy mety miezaka ihany mampirisika azy satria mety rehefa ampanarahana foana izay izy dia lasa mivary lava amin'ny zavatra hafa. Nefa tsy maintsy ezahana ihany zany mba tonga eo mitomboka katsahana sy tadavina ho azy izy. Tamin'ny fotoana nialanay teto an-tranony dia mbola nilalao baolina ilova. Rehefa nanontaniana izy dia ny fitiavan'ny baolina no antony mahatonga azy variana sy manao ampitso lava amin'ny famerenana lesona sy ny fanaovana enti-mody. Za zany le tia manao baolina dia sabotsy sy ladiny dia fiambe amin'ny programme dia atiany le baolina le fianarana dia anilasa le baolina indray amin'ny priorité. Tsy toetra voajanahary na karazana toetra nentina hatrany ambohaka ny fangatahan'andro lava. Miantraika amin'ny vantana amin'ny fahafahamamokatra eo amin'ny ankohonana io trangara io eo amin'ny sehatry ny fiarina. Araka ny fanazavana nomen'ny manampahaizana momba ny sain'olombelona iray isan'ny vahaolana ho an'ny ao an-tokantrano ny fifampitezana ahaizan'ny ankizy mandamina ny fiainany araka ny lahara-pahamehana.
fa ho an'ny eto andrenivohitra na ho an'ny Madagasikara mitolo mihitsy azy mora ny manolo karapanondro amin'izao fotoana izao eto Madagasikara tsy manapetra ihany koa ny fahafahana manao izany vokany tsy dia misy lanjany intsony ny fampiasana karapanondro ankoatra ny osika izay misy etseroa lesoka iray goavana mila arenina eto Madagasikara ity zava-mitranga ity ary hita miharihary amin'izao fahafantarantsika zao ny tsy fanarahantsika malagasy ny teknôlôjia avolenta avy any ivelany ny andro Randrinaso aorian'ny pusy sy ny finday ny karapanondro no tena betsaka very indrindra amin'ireo manao fanambarana fahaverezana eny anivon'ny komisarian'ny pôlisy eto andrenivohitra 10 hatramin'ny 10 eo no raisin'ny komisaria eto 67 hektara isan'andro ka ny alatsinainy no tena mahabetsaka ireo manao fanambarana taratasy fanambarana fanamarinam-ponenana ary sary tapaka roa ny taratasy ilaina amin'izany raha ny tokony ho izy ao amin'ny komisarian'ny faritra hipetrahan'ny olona iray no antanterahana izany fanambarana izany soroana ny mety hanaovana karapanondro maro tsy izany no mitranga ho an'ity ramatoa iray avy nanao fanambarana fahaverezana karapanondro tao amin'ny komisaria iray teto andrenivohitra certificat de résidence afenao dia avaizanao mipetraka ny ambohijanaka mipetraka dia tsy mitondra certificat de résidence sary ihany tsy manana tahirikevitra iombonana raha teo ny komisaria rehetra ahafahana manara-maso ireo manolo karapanondro tsy manampetra araka izany ny fanoloana karapanondro raha nambara ny tompona andraikitra iray teto amin'ny komisaria ny 67 hektara hatramin'izao zany aloha tsy dia mbola misy lalàna amin'ny feo hoe tsy afaka manao déclaration miverimberina le olona misy aza ny olona mahavita déclaration de perte anatin'ny herinandro dia misy ataontsika hoe very na ataontsika hoe lenan'ny rano simba ohatra le karapanondro dia miverina manao indray mandeha izy any amin'ny firenena hafa misy fetrany ihany ny fahafahana manolo karapanondro ao Frantsa ohatra isaky ny 10 taona no ahafahana manao izany ary raha mihoatra ny 4 ny fahaverezany dia miakatra tribunal ny raharaha ary ny tribunal indray no manome alalana ny pôlisy hampanan-kera ny karapanondro iray misy vokany amin'ny lanjan'ny karapanondro ny fahamorany ny fanoloana izany eto amintsika lasa tsisy vidy intsony le karapanondro ohatra zao ataontsika hoe raha misy antoko anankiray ohatra hoe mametraka karapanondro tsy rarahin'le olona le karapanondro tsy tandrovana akory ary zany simba ty dia manao indray vaovao ohatran'izay zany mitarika le sain'ny olona tsy tandrina le taratasy mpanjakana omena azy zay tsy mahakasika ny karapanondro ihany ireo antota taratasy ara-panjakana rehetra no mila tahirikevitra mirindra mora hatrarana ireo mety hanao osika sy hanomezana lanja ireny antota taratasy ireny ankehitriny araka izany afaka manana karapanondro ara-dalàna ny gadrana andositra eto amintsika raha toa ka nanana karapanondro roa izy ny alohan'ny idirany amponja ny fananana karapanondro izay pirofo ara-taratasy faharoa mampisy ny olom-pirenena iray aorian'ny kopina haterahana ary mahara-dalàna azy manoloana ny lalàna Vao makasika ny toetrandro kosa indray ny atsara ny toetrandro eto andrenivohitra ny tsahatra eo amin'ny 2 andro eo ny fiavian'ny orana ho an'ny eto afovoantany ny kisaka amin'ny lakandranon'ny Mozambika kosa indray ilay andian-drahona nitondra orana hatramin'ny faran'ny herinandro lasa teo efa manomboka ho maina ny andro momba ilay andian-drahona kosa indray tamin'ny faran'ny herinandro iny ao andrefan'ny avaratra tsinana ao andrefan'ny avaratry Madagasikara kosa indray dia mbola tsy misy fivana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao mbola tsy nahazo hery ary mbola tsy atahorana ny ivadian'izany ho cyclone na izany aza nefa mbola mitondra orana amin'ny faritra avaratry ny nosy ireo andian-drahona matevina ireo fa nampanazavana makasika izay raha ny voatra ny toetrandro zany ety an-tanety aloha zany ho any ety any afovoantany sy ny afovoany andrefana ary ny atsimo andrena fa ny Madagasikara dia nisy atao hoe fahatsaran'ny andro tiako neny amin'ilay fahatsaran'ny andro somary maina ny andro zany raha ho an'ny ety afovoantany ohatra dia somary maina raha oharina tamin'ny omaly zany satria ilay andian-drahona nandalo teto amintsika dia efa lasa any an-dranomasina any amin'ny canal de Mozambique any izy amin'izao fotoana izao ny amin'ny ilany avaratra sy ny ilany atsinana nosy kosa any no mbola mitohatra ny orana mikasika ilay mety ho fivadian'ilay andian-drahona ao amin'ny canal de Mozambique ho rivodoza kosa dia mbola tsy dia niova loatra manahoana izy akory hatreto fa mbola tena rahamaso dia iny zany averiko foana hoe mbola tena ao anatin'ny fotoanany rivodoza moa tsika izao dia tsara ihany raha dia efa miomana dia n'izao zany miomana foana zany
amin'ny fiaviany rivotosa fa milaza eny foana zay milaza ara-potoana zany rehefa tena hitanay zany fa tokony andray ny fepetra ny tia-tanety. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika ny lafin'ny toe-karena voasazy tsy mahazo manondrana ireo vokatra an-dranomasina ny Eropa intsony manomboka Omaly, i Belize, Cambodge ary Guinée. Etsakilan'izay nefa tsy nahazo mitrandraka ny vokatra an-dranomasina ao amin'ireo firenena telo ireo ny sambo Eropeanina. Tranga voalohany ny toy izao raha ny fantatra taoriany nandaniana ny lalàna mifehy ny fitrandrahana ny jono an-dranomasina ny taona 2020 ho an'ny aty amin'ny faritry ny Eropa. Antony ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon'ireto farany ka manimba ny tsena sy ny mivarotra maizina. Araka ny taremarika azo navoaka ny sampandrara iray any ivelany 20 hatramin'ny 40 tapitrisa taona isa-taona ny fitrandrahana ny jono tsy ara-dalàna mihodina ao amin'ny faritry Eropa izay mitetana 10 tapitrisa euro ao amin'ny tsena iraisam-pirenena. Na raha inao teto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV ireo karazana fanamby nahazahoana ny diplôman'ny Guinness. Fanamby hatramin'ny tsotra indrindra, hatramin'ny mora indrindra zany ka hatramin'ireo sarotra tanterahina sy eritreretina indrindra. Toy ity entina aminao ao anatin'ity vaovao ity indray zoko kosa indray. Fitsambikinana ambony tetezana miaraka amin'ny elonaina na ny parachute izany. Tamin'ity indray mitoraka ity lehilahy efa fotsy volo 420 taona no nahavita izany fanamby izany. Arao avy hatrany ara. Raha ny sy vato no mitady avy aty ambany, azo antoka fa raha tsy fenjera mahatonga fahafatesana avy hatrany. Ireto olona marobe ireto anefa efa mivonona amin'izany. Mpankafy irony base jump, wing spit, parachute sy chute libre irony izy ireto. Hetsika fanao isa-taona ity natao teto amin'ny tetezana New River George Bridge ity. Isaky ny volana Oktobra, mifanome fotoana ireo mpankafy irony karazana fitsambikinana samy hafa irony. Efa mahazatra ny mahita olona analiny maro toy izao ety Virginie, États-Unis, rehefa andro ny bridge day na ny andro ny tetezana raha adika amin'ny teny malagasy. Tamin'ity indray mitoraka ity, nahatratra 7 ireo mpandray anjara tsy nampozina i Donald Cripps. Tamin'ny fiainany, efa nahavita 703 fitsambikinana tamin'ireny parachute ireny i Donald. Matianina ny lehilahy ka tsy nanana sarotra ho azy loatra ny fitsambikinana teto amin'ity tetezana ity. Mampatsiaro ny fatandrano izy ka nafotsy aza ny volo, mbola tanora trano ny saina sy ny fahavononana ametraka fanambina dia eo aza izay fahaterana izay. Mirefy 770 metatra ny ahavo misy ilay tetezana, tsy ianjarana amin'ireo vato lalamby sy renirano aty ambany. Tsy misy tombo siala teto fa dia mitovy amin'ireo 7 mpandray anjara i Donald. Rehefa vonona ny fitaovana rehetra entina amin'izany, tsisy resaka intsony fa avy hatrany dia mitsambikina. 4 sekondra ny tsambikinana vao nanasokatra ny parachute ny lehilahy. Porofony Donald teto fa efa nahazo taona aza izy, mbola ao anatin'ny fankafizana ilay fanatanjahantena nandaniny ny fatandrany. Mazava ho azy fa tsy atao foana ny tahaka izao na dia fitsambikinana eny an-davarangana azy na dia ho andro tanora izay matoky tena amin'ny hamafin'ny taolana sy ny fahaizany. Matetika eto amintsika ho an'la antitra sy ny be antitra amin'ny ankapobeny dia tongotra lavitra no fanatanjahantena fanaon'izy ireo any ambanivohitra any. Ny vikina anelonaina rahateo tsy dia mahazo vahana loatra eto amintsika. Dia iny fanadadiny iny no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mandram-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.